Ny boky zany a lohateny dia hoe afaka CPE ka manomana sady ny BEPC. Dia ny manaitra ny olona voalohany indrindra dia hoe ianao mpampianatra siantifika manana ny grady professeur titulaire eny amin'ny université, maninona ianao no manoatra boky ho an'ny classe de 6e. Dia ny antony dia satria fantatra zany fa tena ilaina ny fanomezana toromarika ny mpianatra amin'ny fomba fianarana hatrany amin'ny fonokely, fa tsy tonga eny amin'ny université. Eny amin'ny université be dia be no manontany amin'ny mpianatra hoe ahoana marina raha misy tena fomba fianarana, dia teo no natsapako hoe ay tena le fomba fianarana hatrany amin'ny fonokely mihitsy ny tena lesoka. Dia izay zany ny zavatra apetraka ato hoe mbola kely ianao dia izao ny fomba fianarana ahafahanao tena miatrika ny fiainanao. Dia za mino fa raha manaraka tsara ny toromarika ato ny zaza madinika dia horere amin'ny firenena izy any aoriana satria ho mora aminy mianatra ary ho tiany zany fianarana zany. Zay zany ny tena antony anampiratana an'ilay boky. Natao mihitsy ilay izy amin'ny teny malagasy mba ahafahan'ireo mpianatra eo mahazo avy hatrany ny zavatra tiana ambara, satria ny zavatra tiana ambara eo tena hoe ny fiainana andavanandronao mitambatambatra manome no hoavinao. Zay zany ny tena voalaza ato, ny famerimerenana. Ka raha ohatra fotsiny maka ohatra zany zao hoe raha isan'andro san'andro ianao mihinana tavikena foana isan'andro san'andro dia jereo fa afaka ataona maromaro ianao dia sy fiantraikany amin'ny fahasalamanao, zay dia ho simba ny fahasalamanao. Fa raha isan'andro san'andro koa ianao mianatra teny anglisy dia hitanao fa afaka enim-bolana, afaka taona vitsivitsy dia olona mahay teny anglisy ianao, na dia hoe 20 minitra isan'andro fotsiny ary mianaranao teny anglisy, dia efa misy fiantraikany be dia be zay. Dia zay zany no atoro an'ilay mpianatra hoe io zavatra ataonao isan'andro san'andro no mitambatambatra dia io no manome ny hoavinao mamirapiratra. Dia zay no atoro azy ato hoe zao ny fandaharam-potoana tokony atao, zao aby ny zavatra tokony atao manoloana ny fisian'ny internet, manoloana ny fisian'ny fianarana maro isan-karazana, dia inona no tokony atao.